Karabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako amin'ity anio ity dia manona ny fiadanany sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra. Lesontsika farany dia tapitra ny lesona tamin'ny Fiangonana Laodikia ka mijery antsika ny paralelisme na ny fifandrefiana ny amin'ny Fiangonana Laodikia dia ny tombokase fahafito izany. Ka izay moa nitantsika farany teo izany ka zay no irosoantsika izany resakitsika mikasika izay tombokase fahafito izay. Ivavakitsika ray. Jehovah'Andriamanitra ray io. Raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Mankalaza anao izay midera anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao zay raha io. Hatramin'izao ko mandrakizay. Misaotra ny amin'ny fotoana izay mbola omenao anay indray ahafahanay miara-mianatra sy mandinika ny teninao. Ko raha sitraka ao ray mangataka aminao zay aoka ray nivitry ny fanainao. No irotsaka aminay tsiraray avy izy anamasina anay sy tantanay ho marina rehetra. Sokafo ny fonay, sokafo ny sainay mantaranay ny sitraponao. Ny teninao Andriamanitra manao hoe izay mangataka no mena, izay mitady no hita, izay mandondona no vany. Ko mangataka ny fanainao masina izay mba irotsaka aminay mifahafenona. Satria fantatra efa tsy amin'ny herina mitanjaka no ahafahanay mianatra izao teninao izao na mampita ny teninao fa amin'ny alalan'ny fanainao rery ihany. Dia mitenena ray fa vonikeny izay vahoakanao. Mifona aminao ihany koa nefa izay ray satria mpanompo tsy mahasoa ihany izay ary tsy matoky anatrehanao. Ninona fahotana vitanay teo anatrehanao. Dia mihaikeloka izay ray teo anatrehanao. Mamindrafo aminay ray io mamela ny lokarenao. Mangataka aminao zay Kristy diovy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Dia aoka ny ranao namarina anay Kristy io tsy hanamasina anay. Aoka ihany koa ny ranao Jesosy handrakotra ny fifandraisanay. Handrakotra ny tokantranonay. Handrakotra ny tsiraray avy mba tsy hanana sy tana fahefanany izany sy izay. Izany voalaza rehetra izany sy izay. Ka hiaro izany sy hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ny amin'ny ranao ny anao Kristy io. Dia ambany fitarian'ny fanainao masina ametrahanay izao fampianarana izao ray. Aoka ny sitraponao ny tanteraka ny. Ny anaran'i Jesosy na niratanay izao vavaka izao ray tao anatrehanao. Alleluia. Amen. Irosa aritsika. Iny moa ny resantsika farany iny zany fa nefa tafidritsika tamin'ilay tombokase fahafito zany. Dia jerintsika hoe inona moa mampifandray ny tombokase fahafito indray zany amin'ilay Fiangonana Laodikia izany. Ka ny Fiangonana Laodikia dia fantatsika aloha voalohany indrindra fa zay hoe fiangonana fahafito farany izy. Izy zany ilay fiangonana mitsenan'i Kristy eny amin'ny raholanitra. Tsisy fiangonana intsony izany oriana Fiangonana Laodikia. Ary ny zavatra nianarantsika teto dia zao hoe ny Fiangonana Laodikia dia maninona? Mizara roa ny Fiangonana Laodikia. Misy zany nanaiky ilay torohevitran'i Jesosy dia ninona? Nividy an'ilay volamena voadio tamin'ny afo, nividy ilay fitafiana fotsy ary nividy ilay odi-maso. Ireo zany ilay antsoina hoe dimy endry. Nisy koa nefa ny dimy adala izay nieritreritra hoe nanany ampy azy fiheveran-tena rehefa zahozahoana. Koa hoe tsy manana zava-mahaolo nefa rehefa tonga Jesosy dia inona no zavatra nitranga? Tsy ampy ny solika an'izy ireo. Ary ny maty ny jiro tamin'ny fanilo zany. Ka rehefa niditra tao amin'ny trano fampiakaram-bady ny zanak'ondry dia niendry tafiditra fa ny adala tsy tafiditra. Ary Jesosy dia nilaza rehefa tonga tara izy ireo tsy fantatra akory ianareo. Tsy fantatra akory ianareo izy Kristy. Ka ny zavatra nisy zany dia zao hoe ilay fiangonana farany zany no maninona? Ny fiangonana amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ny fiangonana farany zany no mitsena ny fiavian'i Kristy io. Ho avy zany Kristy. Dia eo indrindra zany no mampifandray an'ilay tombokase fahafito izany. Ary na teo amin'ilay tombokase fahaenina dia efa nanambara inona ny zavatra voalaza teo. Rehefa tonga ilay loza zany niatra tamin'ny tany, ilay hoe nikitana miraraka amin'ny tany, nisy horohorontany mafy, ny nosy afindra, ny tendrombohitra hiala amin'ny toerany. Tonga ilay loza maro samihafa be dia be ireo zany hoe eo ihany koa ilay mpanan-karena, ny mahantra, ny mahery, ny mpanjaka.
ny jentilisa rehetra zany dia niafina tany anatin-davabato ka nilaza tamin'ny tendrombohitra no menjeraha ty aminay fa tonga ny fahatezeran'ny zanak'ondry sy ilay mipetraka ambony seza fiandrianana ka iza no ahajanona tonga ozy izy le fahatezeran'ny zanak'ondry dia eo indrindra mantsika reo zavatra rehetra voalaza teo ireo zany dia mialoha ny fiavian'ny zanak'ondry reo zavatra rehetra reo zany le hoe nikitana miraraka amin'ny tany ny volana tsy hazava ny masandro maizina sy ny rehetra mialoha ny fiavian'ny zanak'ondry ka eto zany tsika dia miresaka le hoe fiangonana fafito farany io le mitsena ny fiavian'ny Kristy zany io ny miandra ny fiavian'i Jesosy dia amin'le tomboka fafito dia izay indrindra ny hitantsika tao ary ny zavatra hitantsika dia zao hoe ilay tomboka fafito dia nisy zavatra natsofoka tao anelanelany zany nahita isika ny tomboka voalohany ny tomboka faharoa fahatelo faefatra fadimy fahenina ny toy ilay izy fa rehefa hiditra amin'ny tomboka fafito tsika dia inona ny zavatra natsofoka tao misy zavatra natsofoka tao jerentsika io amin'ilay toko fafito Apokalypsy toko fafito ratsika kely zay jerentsika tsara ilay izy eo amin'ny toko fahenina tsika dia miresaka ny tomboka enina dia miditra ny toko fafito tsika dia miresaka ilay hoe efatra arivo amby efatra alina sy iray hetsy efatra arivo amby efatra alina sy iray hetsy no nasiana ny tomboka zany hoe miresaka ny tomboka zany fa tomboka an'Andriamanitra no resahana eto zany io zany zavatra natsofoka maninona tsy tonga dia hoe tomboka fahenina dia tonga dia niditra tamin'ny tomboka fafito tsika fa nisy tomboka hafa indray natsofoka tao anelanelan'ilay tomboka fahenina sy tomboka fafito dia ny zavatra natsofoka tao zany tomboka an'Andriamanitra no natsofoka tao fa ny tomboka fafito zany dia aty amin'ny toko favalo andininy voalohany zany no miresaka anazy io fa mbola iresaka ny toko fafito moa zany tsika rehefa tonga any zany tsika resaka hoe ino io tomboka an'Andriamanitra io fa rehefa novahana ilay tomboka fafito aty amin'ny toko favalo andininy voalohany dia inona ny zavatra hitantsika eo dia renantsika vakiana kely ilay izy andininy voalohany ary rehefa novahana ny tomboka fafito dia nangina tokony atsasakora ny tany an-danitra rehefa novahana ny tomboka fafito dia nangina tokony atsasakora ny tany an-danitra dia io andinindray io ihany miresaka ny tomboka fafito io zany raha nijeritsika ny tomboka voalohany ka hatramin'ny tomboka fahenina mba nisy texte ihany nanazava le izy zany fa ito zany dia zay fotsiny no nolazainy hoe rehefa novahana ny tomboka fafito dia nangina ho tokony atsasakora ny tany an-danitra ka io indrindra mantsy le mampifandray le zavatra nresantsika zany hoe Fiangonana Laodikia le fiangonana miandry ny fiavian'i Kristy izy ny fiangonana farany ny zavatra hitantsika eto amin'ny tomboka fahenina dia hoe le lozan'ny tranga mialoha ny fiavian'i Kristy eto santsika amin'ity tomboka fafito io zany dia zao hoe miresaka zany ity ny amin'ny hoe fiavian'i Kristy hoe tonga Kristy zany mikasika le fiavian'i Kristy sy ny maninona sy ny fanangonany an'ireo olom-bovonjy zay zany no resahana amin'ity tomboka fafito ity dia ahoana no anazavana io zavatra io ary satria zao ny zavatra teneniny hoe rehefa novahana ny tomboka fafito dia nangina ho tokony atsasakora ny tany an-danitra nisy fanginana tany an-danitra zany ahoana ny expliquena n'izay zavatra zay zany voalohany ny zavatra fandraisantsika farany teo dia zao hoe le fahanginana zany dia zao hoe io zany le fahanginana koa zany dia miantso ilay fiavian'Andriamanitra zany dia efa nresantsika kely teo mikasika an'izy iny hoe rehefa miseho Andriamanitra na hoe mitsangana Andriamanitra miala amin'ny fitoerany masina Andriamanitra dia inona ny zavatra misy na hoe miala amin'ny toerana fahatoriana Andriamanitra dia mangina tsisy miteny silence zany hoe le fiavian'Andriamanitra zany mialoha fahanginana tsisy miteny eo anatrehan'Andriamanitra fa mimezam-boninahitra an'Andriamanitra zany zay jereo amin'izay efa nitoko voalohany inge fandraisantsika kely teto iverenantsika kely izy fa tsy maninona mihitsy zay tsika mba manana lizy tsara zany izay efa nitoko voalohany andininy fafito sy ny fahavalo izay efa nitoko voalohany alohan'ny Zakaria misy anazy io zany izay efa nitoko voalohany andininy fafito sy ny fahavalo dia ahoana izy miresaka le hoe fiavian'Andriamanitra zany
dia izao nyteneneo andininy fafito sy ny fahavalo manginay eo anatrehan'i Jehovah tompo fa efa tombotra ny andron'i Jehovah. Zany hoe le fangina zany mialoha le fiavian'i Jehovah. Manginay eo anatrehan'i Jehovah tompo fa efa tombotra ny andron'i Jehovah fa Jehovah efa niomana amony zavatra atao fanatitra ka efa nanamasina ny olona nasainy. Eto zany misy fanasana zany eto. Eo le banquet an'Andriamanitra zany fanasana amin'ny fampakaram-bady zany. Fa Jehovah efa niomana amony zavatra atao fanatitra fa efa nanamasina ny olona nasainy. Aramby amin'ny andro amin'ny on Jehovah ny zavatra atao fanatitra dia hovaliko ny lehibe sy ny zanak'Andriana mba amin'izay rehetra mitafy ny fitafian'ny firenena hafa izy. Le fahanginana zany dia zao hoe mialoha le fiavian'Andriamanitra. Efa nanamasina ny olona nasainy ozy izy. Manginana anatrehan'i Jehovah tompo fa efa nitombotra ny andron'i Jehovah. Dia raha mijery koa tsika eo amin'ny Zakaria akaiky ihany. Raha isika kely eo amin'ny Zakaria eo akaiky eo ihany dia eo amin'ilay toko faharoa ny andininy fahatelo amby folo. Toko faharoa andininy fahatelo amby folo. Dia jerentsika kely izy io dika teny malagasy izy io ohatrany tsy andininy fahatelo amby folo raha tsy diso zany fa ahoana ozy izy ato. Toko faharoa andininy fafito amby folo. Ao amin'ny baiboly gasy izy zany dia toko faharoa andininy fito amby folo no misy anazy io zany. Dia ahoana izy eo amin'ny andininy fafito amby folo. Manginay eo anatrehan'i Jehovah ry nofo rehetra fa ny fo avao amin'ny fitoerana masina izy. Ny fo avao hoe miala amin'ny fitoerana masina Andriamanitra zany. Miainga zany izy. Manginay ianao fa miainga zany Jehovah. Zany hoe misy fiaingana zany ao. Ka eto zany dia efa hita itsika taratra sahady hoe naninona zany no mangina le tany an-danitra. Lazaina fa nangina tokony ho atsasakora ny tany. Dia eto izy nefa dia miteny manginay eo anatrehan'i Jehovah ry nofo rehetra fa ny fo avao amin'ny fitoerana masina izy. Le fiarenan'i Jehovah zany miala tao amin'ny toerana mangina. Mitsangana Jehovah zany miala miainga zany Jehovah dia zao mangina ny nofo rehetra ozy izy. Fahanginana eo anatrehan'i Jehovah. Dia resaka tsika dia inona ary zany io le hoe fahanginana sasakora io zany. Dia ho resahantsika zany fo tonga amin'io zany tsika zany. Dia fa fantatsika zany aloha zavatra fantatsika dia zao hoe Jehovah zany hiala amin'ny fitoerany masina. Jehovah zany hiala zany. Matoa misy le fahanginana. Ka ny zavatra hitatsika dia zao hoe ho avy Andriamanitra. Zay zany ny zavatra misy amin'ity tomboka sy fafito io zany. Hoe rehefa novahana ny tomboka sy fafito dia nangina tokony ho atsasakora ny tany an-danitra. Eo zany le hoe Jehovah miainga zany miala any an-danitra. Satria any an-danitra no resahana eto. Hidina etỳ an-tany zany Andriamanitra. Anangona ny olom-boafidy. Dia ho resahantsika eo mikasika an'izay. Dia hoe nangina tokony ho atsasakora ny tany an-danitra. Satria Jehovah niala tany an-danitra zany. Andriamanitra niala any an-danitra. Dia jereo tsara ilay izy atao amin'ny atao amin'ilay jerentsika kely hoe inona moa zany ilay atsasakora. Tsy maintsy hijery indray tsika zany mikasika ilay atsasakora hoe atsasakora ahoana moa ny fahanginana tany an-danitra zany. Ahoana ny calculena an'izany atsasakora zany. Moa hoe atsasakadiny fotsiny zany izy sa hoe ahoana no fanderiny zany. Dia tsy maintsy raha miresaka fotoana zany tsika dia tsy maintsy mijery ilay resaka hoe fotoana ara-baiboly. Hoe tsy maintsy calculentsika zany zay amin'ny fotoana ara-baiboly. Tsy afaka mijery tsika hoe fotoana amin'izao ora fotoana tsika zao hoe atsasakadiny tokoa ve eo raha baka teny zany. Fa ara-baiboly dia zao hoe raha vao miresaka fotoana ianao ny fotoana iray eo anatin'ny soratra masina dia inona ny atao hoe fotoana anankiray. Fotoana anankiray dia hoe andro anankiray. Zay ny atao hoe fotoana iray. Ka raha vao miresaka zany ianao hoe andro iray. Zany hoe fotoana iray zany no hoe andro iray dia manome inona zay andro iray zay manome zany zay 420 ora. Dia ny andro iray ara-baky teny nefany zay 420 ora zany manome herintaona ara-paminaniana. Ny andro iray ara-baky teny 420 ora manome herintaona ara-paminaniana. Tsy zany namorona an'izany fa jerentsika kely izy efa mivakintsika kely taona fa tsy maninona mihitsy. Nomero toko 420 jerentsika kely. Nomero toko 420 dia raisitsika izy io. Andininy fa 430. Nomero toko 420 dia ny andininy fa 430. Nomero toko 420 dia ny andininy fa 430. Irenantsika kely
Mamery toko faefatra amby folo ny andiny efatra amin'ny telopolo dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Araka nisan'ny andro efapolo izay nisafonareo ny tany, ka ny andro iray ho soloana taona iray no hitondranareo ny helokareo efapolo taona ka dia ho fantatrareo ny afoizako anareo. Ahoana izy izy? Araka nisan'ny andro efapolo izay nisafonareo tany. Satria nisafy tany amin'ny tany Kanana ny Israelina nandritra ny efapolo andro zany. Ireo izay solo tena nasiana ny safy tany. Dia hozy izy hoe ka ny andro iray hozy izy amin'izay efapolo izay zany ho soloana taona iray. Efapolo andro nefa no safony tany ka raha andro iray soloana efapolo, raha ny andro iray soloana taona iray zany dia hozy izy hoe ka ny andro iray soloana taona iray no hitondranareo ny helokareo efapolo taona. Zany hoe le efapolo andro zany lasa efapolo taona satria ny andro iray soloana taona anankiray. Dia ato amin'ny Ezekela ihany koa izy toko faefatra andininy fahenina. Jerentsika kely aty amin'ny Ezekela aty. Ezekela toko faefatra ny andininy faefatra ka hatramin'ny fahenina. Ezekela toko faefatra ny andininy faefatra ka hatramin'ny fahenina. Dia hoy izy, ary ataovy ambany mandry ny ilanao ankavia, ka ataovy eo aminy ny fahotan'ny taranak'Israely, ko araka nisan'ny andro andrinao toy izany no hitondranao ny helony. Fa izao dia manao fetrandro ho anao mitovy amin'ny taonan'ny helony. Za dia manao fetrandro ho anao izy mitovy amin'ny taonan'ny helony, dia 700 andro ka hoentinao ny helon'ny taranak'Israely. Ary efa tapitra ireo dia ataovy ambany mandro kosa ny ilanao ankavanana, ary eo ka hitondra ny heloko ny taranak'i Joda 700 andro ianao. Ny indray andro no ataoko ho solon'ny herintaona ho anao. Ny indray andro ho ataoko solon'ny herintaona ho anao. Ny indray andro ataoko solon'ny. Io zany le hoe ray andro arabaky teny mame herintaona ara-paminaniana izany. Ka ao amin'ny Baiboly zany io resaka fotoana io zany. Raha hitantsika zany hoe ny Baiboly zany dia miresaka zavatra mivelatra be mihitsy ny Baiboly. Zany hoe eo amin'Andriamanitra koa zany misy zany ny atao hoe resaka hoe fotoana koa zany. Satria be dia be ny zavatra misy eo. Ohatra zao miresaka ohatrany hoe miresaka hoe 3 andro sy tapany. Misy zany. Iny zany resaka hoe 3 andro sy tapany zany. Misy zany resaka hoe fetrandro iray, fetrandro roa, ary atsasaky ny fetrandro. Zany hoe miresaka fetrandro mihitsy ny soratra masina zany miresaka fotoana. Dia miresaka ihany koa resaka ohatrany hoe 700 sy 400 andro. Miresaka 80 sy 900 sy 100 andro. Inona daholo zany? Miresaka ihany koa 300 sy 400 andro. Inona daholo ny dikan'izany? Zany zany le andro zany zany le fotoana ara-paminaniana daholo zany resahana zany. Ka zay izy hoe ny iray andro izy arabaky teny dia mameno herintaona ara-paminaniana. Zany zany mbola ho hitantsika eo anatin'ny fampianarana daholo zany. Jerentsika fotsiny aty amin'ny Apokalypsy toko faraky amby folo aty izy dia miteny an'izany. Zavatra nyresahantsika teo, nina zavatra resahany ato Apokalypsy toko faraky amby folo, ny andininy faraky amby folo. Dia ahoana izy izy ato? Dia jereo tsara le izy. Andininy raiky amby folo. Ary efa afaka ny atelon'andro sy tapany. Dia nisy fananana avy tao amin'Andriamanitra nidina tao anatin'ireo, ary nijoro tamin'ny tongony izy ka raiky tahotra indrindra izay nahita azy. Ary efa afaka ny atelon'andro sy tapany. Zany hoe tena miresaka fotoana mihitsy zany ny Baiboly. Reny matoa zany teneny reny tsy hoe tenitenena fotsiny reny, fa misy antony zany. Dia izay izy hoe ny Baiboly ihany no manazava ny Baiboly. Rehefa afaka ny atelon'andro sy tapany, dia nisy fananana avy tao amin'Andriamanitra izy niditra tao anatin'ireo, afaka ny 3 andro sy tapany. Dia jerena tsika Daniel toko 7 indray. Inandray ny teneny eo Daniel toko 7 andininy 520. Maka ohatra zany tsika hoe misy zany zavatra fa tsy hoe resahana fotsiny zany. Zay tsika amin'ny Daniel indray zany toko 7 ohatrany. Dia andininy 520. Rehefa hitantsika Daniel toko 7 ny andininy 520 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary iteny anohatra ny avy indrindra izy, sampahory ny olo-maso ny avy indrindra, ary hitady hanova fotoana sy lalàna. Zany hoe tena misy dika mihitsy zany resaka hoe fotoana io zany. Misy zany hoe mitady hanova zany fotoana zany koa. Andriamanitra mametraka fotoana, misy ny tena hoe manova fotoana zany dia averitsika zany.
ary tena noatra ny avy indrindra izy sy ampahoriny olo-maso ny avy indrindra ary tady anova fotoana sy lalàna ary atolotra eo tanany ireo ambarapatapitry ny fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Ahoana ny calculenao an'izany? Atolotra eo tanan'ireo manino izy izy? Atolotra eo tanan'ireo ambarapatapitry ny fetrandro ray sy ny fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Ahoana ny tenenao an'izany? Zavatra ara-tantara nefa zany tsy maintsy mijery ara-faminaniana ianao. Tanteraka avy io faminaniana voalaza io. Hoe ampahoriny olo-maso ny avy indrindra izy, anova fotoana sy lalàna izy. Ary ho atolotra eo tanany ireo, zany hoe ny vahoaka an'Andriamanitra zany. Araka le teneniny teo hoe atolotra eo tanany ireo mbarapatapitry ny fetrandro ray sy ny fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Amin'ilay hoe fampahoriana ny olo-maso ny avy indrindra zany. Zavatra efa tanteraka zany ara-paminaniana. Dia hitantsika amin'ny tantara tokoa zany hoe nisy ve zany zavatra zany. Dia hitantsika tsy maintsy hitantsika zany hoe fetrandro ray, fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Eo ihany koa aty amin'ny Daniel 7 eo akaiky eo ihany. Dia hoe hanao fanekena maro izy ao anatin'ny herinandro izy ary amin'ny atsasaky ny herinandro izy dia ampitsahatra ny fanatitra latsa-dra izy. Inona koa ny zavatra misy amin'izany? Daniel 7 eo akaiky eo ihany. 9:20 sy ny 7:20. Dia ahoana izy? Ary efa afaka ny 12 herinandro, resaka fotoana daholo zany, dia hovonoana ny mesika tsy anana, ary ny vahoaka ny mpanjaka izay ho avy dia handrava ny tanàna sy ny fitoerana masina. Ary ny farany dia hisy safotra, ary hatramin'ny farany dia hisy ady sy fandravana voatendry. Ary hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy, ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro. Hatramin'ny atsasaky ny herinandro. Ampitsahatra ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa rehetra. Hatramin'ny atsasaky ny herinandro. Dia ahoana zany? Tanteraka faminaniana efa tanteraka tokoa zany. Dia araka an'ilay hoe ny andro ray ara-baky teny mame herintaona ampaminaniana. Dia rehefa atao tokoa izay calcul zay zany, na ataontsika izay resaka asa-marika zay zany, dia hitantsika tokoa ilay izy amin'ny tantara hoe tena tanteraka ara-baky teny tokoa izay zavatra zay. Tanteraka ara-baky teny hoe nanao fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary mitsasaky ny herinandro, dia hovonoana ny mesiandrina ka tsy anana hozy izy, ampitsahatra ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa rehetra. Zay zany mikasika an'iny zavatra iny naka ohatra kely tsika zany tamin'iny efa nisy andro hafa koa moa misy. Dia misy koa ilay resaka hoe 7,400 andro, 9,300 andro, 300 andro, fa tsy dia hiditra loatra amin'izay tsika fa naka ohatra vitsivitsy fotsiny tsika zany mikasika an'iny. Ka inona ary zany le hoe rehefa novahana ny tombonkasy 7 dia nanginao tokony atsasakora ny tany an-danitra. Fa fantatsika fa hoe Jehova zany miala amin'ny fitoerany any an-danitra. Zay le hoe fanginana. Le fanginana zany manambara le fiangan'ny Jehova zany le fanginana. Manambara le fiangan'Andriamanitra zany le fanginana. Dia le hoe fanginana atsasakora dia tsy maintsy alohan'ny anazavantsika an'io dia tsy maintsy jerentsika aloha zany le hoe le atsasakora zany manome io zany no manome an'ilay voyage n'Andriamanitra zany makety tany. Satria ho avy Jesosy tompo an'inona? Anangona ny olom-boafidina izy, eran'ny vazantany rehetra, ary aniraka ny anjelina izy amin'ny fanenony trompetra hozy izy. Rehefa tonga zany zay fotoana zay. Ka amin'ny fiavian'i Kristy io zany miala any an-danitra. Fiavian'Andriamanitra io miala any an-danitra zany. Dia zao hoe fanangonana ny olom-boafidina zany io. Anangona ny azo any aminy izy amin'izay fotoana zay zany. Ary hitantsika sady le izy. Fa inona namaranantsika le Fiangonana Laodikia dia zavatra hitantsika hoe izay maharesy dia averako hiara hipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako izy. Raha mpandresy zany ianao amin'ilay Fiangonana fafito dia ahoana? Hoentin'Andriamanitra any aminy ianao, hiara hipetraka aminy zany ianao. Zay ngely izy. Hiara hipetraka amin'Andriamanitra zany ianao dia eo indrindratsika amin'le tombokasy 7 zany. Dia tsy maintsy jery zany tsika aloha, jerentsika hoe mangina atsasakora ny tany an-danitra zany. Io zany le voyage n'Andriamanitra zany.
miala any an-danitra midina etỳ an-tany manangona ny olom-boafidy izany. Ka araka ny tenantsika teo dia hoe ny ray andro dia io antsoina hoe fotoana ray zany io. Ny ray andro dia fotoana iray zay. Ary ny fotoana ray ao anatin'ny herinandro zany na hoe ny fotoana ray ao anatin'ny herinandro dia 24 heures zany ny fotoana ray ao anatin'ny herinandro. 24 heures na 420 ora. Zany hoe ray andro mame 420 ora. Dia tsy maintsy manao calcul zany sika. Manao règle de 3 kely zany sika mikasika le izy hoe ny ray andro zany mame 420 ora. Inona nefa no jerentsika eto? Ny ora no jerentsika eto. Fa tsika zany tsy jery le andro eto. Eny mijery any tsika fa le ora zany no jerentsika eto. Hoe ny ray andro mame 420 ora. Satria atsasakora no ny alany tany an-danitra zany. Hoe nangina ho atsasakora ny tany an-danitra. Dia zay 24 heures zay nefany na ray andro mame raha raisitsika zany amin'ny taona anankiray satria hoe ray andro arabaky teny mame herintaona ara-paminaniana. Ny ray andro arabaky teny nefa mame firy 420 ora. Ary ny herintaona arabaky teny mame firy andro. Raha herintaona arabaky teny zany dia mame 365 jours zany. Na 580 andro. Zay zany ny taona anankiray. Ka raha ohatra araka tsy mahay hijery zany tsika le resaka hoe atsasakora. Ka raha adiny ray zany hoe 1 heure adiny ray manome firy andro zany ny adiny ray. Raha ray andro zany manome 24 heures. Zay ray andro 24 heures. Dia ny 24 heures nefany manome 580 andro. Zany hoe herintaona zany zay. Raha ohatra indray 1 heure zany na hoe 1 heure zany na ora iray zany manome zany firy andro zany zay. Satria hoe ny herintaona manome 365 jours dia ny 1 heure zany manome firy andro. Dia ataontsika zany le calcul zany. 24 heures manome 365 jours. 1 heure manome firy jours zany. Dia manao règle de 3 zany sika. Dia ny valin'izay manome 15 jours zany. Zany hoe 1 heure zany manome 15 jours. 1 heure manome 15 jours zany. Dia raisitsika nefany atsasakora no jerentsika. Raha 1 heure zany manome 15 jours ara-paminaniana zany. Raha 1 heure zany arabaky teny manome 15 jours ara-paminaniana. Ny jerentsika nefany atsasakora zany hoe 1 demi-heure. Atsasakora zany manome firy andro ara-paminaniana. Dia 1 heure zay divisenao par 2 zany le 1 heure manome 15 jours. Dia ny 15 jours divisenao par 2 zay. Manome firy zany? Manome 7 jours et demi zany zay. Zany hoe ny atsasakora zany na 1 demi-heure manome 7 jours et demi. Ianao nefa rehefa miteny ianao tsy teny mihitsy ianao 7 jours et demi androany. Fa miteny ianao hoe 7 jours androany. Fa miteny ianao satria mbola ao anatin'ny journée zao tsika. Ohatran'ny hoe andro fa 7 androany na dia efa tonga arany atao hoe mitatao vonana. Ohatra zany. Atao hoe tonga mitatao vonana. Mbola andro fa 7 androany fa tsy teny mihitsy ianao andro fa 7 et demi androany. Fa zay zany izy hoe raha arabaky teny zany izy dia zao hoe ny atsasakora ny 1 heure manome 15 jours. Ny atsasakora zany manome 7 jours et demi. Dia io 7 jours et demi io azontsika boriborina ataontsika hoe 7 jours zany. Dia imagineo amin'izay ilay izy manao hoe ny tompo zany miala any an-danitra, manao voyage makety an-tany maka ny olom-boafidiny izy. Dia niala tany an-danitra izy ao anatin'ny atsasakora zany hoe misy fahanginana atsasakora zany any an-danitra. Io zany ny voyage ny ataony midina ny miala any an-danitra makety an-tany maka ny olom-boafidy dia miverina maka any an-danitra. Atsasakora fotsiny. Ao anatin'ny firy andro zany? Ao anatin'ny 7 andro zany izy manao zay. Zany hoe ao anatin'ny 1 semaine zany izy manao an'izay zavatra zay. Ao anatin'ny 1 semaine et des poussières zany. Ao anatin'ny 1 semaine io zany mihoatra ora vitsivitsy.
zay ny anaovany an'izay voyage zay zany. Aller retour zany hoe ahoana zany? 3 andro sy tapany eo ale zany dia 3 andro sy tapany retour. Zay zany ny voyage. Satria une semaine zany hoe ny atsasakora zany manome une semaine zany. Zay le atsasakora zany. Manome 7 andro zany le atsasakora. Io zany le voyage ny tompo. Miala avy any an-danitra, midina makety tany, maka ny lobofidy dia miverina any. Zay le hoe fahanginana zany, nisy fahanginana, nisy fahanisan'izay fahanginana zay zany tao an-danitra nandritra le atsasakora satria niala Jehova, niainga tao Jehova zany. Ny zavatra anankiray ihany koa dia zao, inona ny hitantsika amin'izay? Zavatra hitantsika tamin'izay dia zao hoe na maninona no lazaina hoe fahanginana ny tany an-danitra nandritra an'izay atsasakora zay, nandritra an'izay 7 andro zay. Satria tsy Jesosy rera ny niala tany an-danitra rehefa nakety tany. Fa ny pon'ny lanitra ray manontolo niara-nidina tamin'i Kristy tetỳ tany. Niara-nidina tamin'Andriamanitra tetỳ tany. Zany hoe tsisy olona tsisy vahoaka an'Andriamanitra tsony zany tany an-danitra tany, tsisy pon'ny lanitra tsony zany tany an-danitra tany. Fa niaraka tamin'i Kristy anangona ny olom-boafidy tetỳ tany zany ny anjely rehetra tany an-danitra. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza an'izany. Matthieu 5:20-30. Nao ny teneny eo. Matthieu 5:20 dia ny 9:30. Matthieu 5:20 dia ny 9:30. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny, amin'ny fiavian'i Kristy zany io, zany hoe rehefa ho avy zany Kristy dia amin'ny voninahitra lehibe ny havian'i Kristy. Ary tsy izy rery no avy. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny, arahin'ny anjely rehetra. Inona izy mponina any an-danitra any? Andriamanitra sy zanak'ondry sy ny anjely ange ny mponina any an-danitra any. Ka rehefa tsisy areo an-danitra eo dia iza tsony eo nangina zany ny tany. Ohatran'ny hoe lasa nanao vakansy Andriamanitra fa tsy eo izy nandritra ny herinandro. Nefa nandeha nanangana ny olom-boafidy izy zany. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny, arahan'ny anjely rehetra, dia hipetraka eo ambony seza fiandrianana voninahiny izy. Ary ny firenena angonina, firenena rehetra angonina eo anatrehany. Ny firenena rehetra hozy izy angonina eo anatrehany. Anavaka ny ondry, ny firenena rehetra angonina eo anatrehany dia anavaka azy izy tahaka ny mpiandrondro manavaka ny ondry amin'io izy. Tomidina izy, andeha anangona izy, anangona ny olom-boafidy. Eo ilay fiavian'i Kristy. Matthieu 4:20 andininy 7 sy ny 2:30 dia ahoana izy? Matthieu 4:20 ny andininy 3 sy ny 2:30. Dia zao mivaky ny teny. Ary amin'izany andro izany dia iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona. Ka dia hitomany azy ny firenena rehetra ambony tany, ary ahita ny zanak'olona mikery sy ny voninahitra lehibe eo amin'ny rano lanitra izy. Miteny hoe zanak'olona izy Kristy ny resahany amin'ny zanak'olona. So dia misy mitany hoe iza indray ty zanak'olona vaovao ty, ohatra mbola tsy henona indray zany. Fa Jesosy io resahana io. Ary amin'izany andro izany dia iseho amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany azy ny firenena rehetra ambony tany. Ary ahita ny zanak'olona mikery sy ny voninahitra lehibe eo amin'ny rano lanitra izy. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy. Ary angonin'ireo ny olom-boafidy amin'ny vaza-tany efatra hatramin'ny faravody lanitra. Zany hoe rehefa midina zany Jesosy eny amin'ny rano lanitra izy. Dia eny amin'ny rano lanitra iny izy maniraka ny anjeliny rehetra. Amin'ny fanenoana ny trompetra hozy izy. Ary angoniny ireo olom-boafidy avy amin'ny vaza-tany efatra hatramin'ny faravody lanitra. Zany hoe manerana n'izao tontolo izao zany. Dia io ilay hitantsika teo amin'ny teo amin'ny 5:20 teo andininy 2:30. Ary raha tonga zanak'olona amin'ny voninahiny, arahin'ny anjely rehetra. Tsy izy rehetra, arahin'ny anjely rehetra. Anangona ny olom-boafidy. Dia aty amin'ny Apokalypsy izy dia teneniny. Inona ny zavatra teneny eo amin'ilay Apokalypsy 7:20. Amin'ilay fiavian'i Kristy, inona ny zavatra resahany eo? Apokalypsy 7:20. Dia vakitsika aloha ny andininy 2:20 dia inona ny teneny eo amin'ny andininy 2:20 eo? Ary nahita ny lanitra voasokatra ao ka indro nisy soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia atao hoe matoky sy marina, ary famarinana no hitsarany sy adiny. Nahita ny lanitra voasokatra, nidina avy any an-danitra ny zanak'olona. Nahita ny lanitra voasokatra satria tonga ilay zanak'olona. Nahita ny lanitra voasokatra ao indro nisy soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy atao hoe matoky sy marina,
ary fahamarinana ary amin'ny fahamarinana no itsarany sy adiny. Dia ahoana izy izy? Eo amin'ny andininy faefatra amby folo dia izao no teneniny. Ary ny antokony miaramila ny an-danitra dia nanaraka azy. Samy taingina soavaly fotsy ny akanjo ambony fotsy madinika sady fotsy no madio. Ny antokony miaramila ny an-danitra dia nanaraka azy. Eto izy dia tenenina hoe ny antokony miaramila ny an-danitra. Fa amin'ny teny frantsay, les armées qui sont dans le ciel, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Les armées miaramila rehetra tany an-danitra zany nanaraka ny Kristy. Tsy hoe nisy atoko kely fotsiny fa ny miaramila rehetra tany an-danitra nanaraka ny Kristy. Ka raha nisy fahanginana zany tany an-danitra zany tsisy mponina intsony tanyko, nidina daholo ny tany an-danitra, silence total zany ny tany an-danitra. Ka raha amin'ny vanim-potoana io zany ianao amin'ny fiavian'i Kristy hoe fahanginana tsasakora ny tany an-danitra, midiny Jesosy arahan'ny anjely rehetra, tsisy mponina intsony any an-danitra any zany. Dia inona ny zavatra mitranga? Inona ianao vao mahita an'i Jesosy amin'ny roalatra? Hoay tena marina kalisy. Dia izay ianao vivavaka amin'izay. Andriamanitra mamirafo amiko tena tsy nino aho. Saiko miaraka aminao Jesosy. Jesosy nga rehefa eny amin'ny habakabaka iny izy, eny izy nomeny vavaka anao, fa izy nomeny vavaka anao. Ao amin'ny tempolo masina izy nomeny vavaka anao. Jesosy tsy ao an-danitra intsony. Zany hoe tsisy manao tsisy mpanelanelana intsony zany eo amin'ny fitoerana masina hivavaka ao anao. Satria Jesosy no manelanelana anao amin'Andriamanitra eo amin'ny fitoerana masina. Fa ny zavatra misy moa zany dia zao hoe i Kristy zany dia zao hoe tsy ao intsony izy eo amin'ny fitoerana masina. Hivavaka ahoana ary ianao zany? Ny vavaka ao tsy mihoatra ny plafond intsony ny vavaka ao. Zay ve ianao vao hivavaka? Na hoe miandry taratara any ianao, na toa hoe mbola tsy tonga ary Kristy fa toa hoe eo amin'ny fotoana izay fialan'ny Kristy any an-danitra ianao zany, zay ianao vao hibebaka. Tsisy mamaly vavaka intsony nge ianao amin'ny fitoerana masina zany, tara loatra. Tonga amin'ilay hoe tara loatra ny fitiavana ho ahy. Tara loatra, kila ny azo atao. Ohatran'ilay nataon'ilay dimy adala ihany io. Nieritreritry izy zay nge efa niomany. Tonga amin'izay ry le mpapakatra, eo vao mikirapaka daholo. Mameo solika kely ihany efa tsy ampiny aho. Raha omeko anao ny aho izy rahalahy dia ny andro eny sao dia tsy ho ampy io. Fandana mijery amin'ny mpivarotra, zay vao niazakazaka gauche à droite ngata fiditra. Dia mitovy amin'izay mihitsy io fiavian'i Jesosy io. Efa miala tao izy nga misy azonao, tsisy azony atao aminao intsony nge. Tsisy. Meny fotoana ianao hibebahana. Meny fotoana ianao hanatonana azy eo amin'ny fitoerana masina satria amin'izao tsika miteny zao mbola amin'ny fitoerana masina izy. Manao inona zany? Manao asa fifanelanelana amintsika sy amin'ny Andriamanitra zany. Manao asa fifanelanana amintsika amin'Andriamanitra. Izy ny mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra. Mifono ao antsika anatrehany iray. Fa rehefa tsy bebaka ianao tonga izay fotoana izay, tsisy fanafany intsony zany. Ka amin'izao fotoana izao zany ny andro hibebahana fa tsy hoe amin'ny andro avy. Dia hoy ny tenin'ny Tompo aty amin'ny Hébreu aty, tsika miteny antsika amin'izany zavatra izany. Fa hoy izy zay ilay teneny hoe amin'izao andro izao zany tsika mila mibebaka fa tsy miandro andro hafa. Dia hoy izy eo amin'ny Hébreu toko faefatra. Ratsika kely zay. Hébreu toko faefatra. Hébreu toko faefatra dia ny andininy fahafito. Hébreu toko faefatra dia ny andininy fahafito. Dia izao no teneniny eto. Andivakitsika ny andininy fahenina tsy manino. Koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany. Ary izay nitoriana filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana. Ino moa ny zavatra tiany tenenina amin'io zany hoe Andriamanitra zany nametra andro teo amin'ny zanak'Israely. Amin'ilay fitsofoana tamin'ilay tany Kanana, tetỳ tany. Betsaka ny tsy nino. Betsaka ny maty tany anefitra, tsy tafiditra teo amin'ny tany Kanana izay omen'Andriamanitra ny vahoakany teto tany. Tonga zany io fotoana io hanomezan'Andriamanitra ny Kanana ny lanitra ho antsika. Ka raha ianao koa zany tsy mino, dia tandindona ange ny voasoratra anatin'ny soratra masina mikasika ilay Kanana ny tany. Tandindona ilay Kanana ny lanitra izay ho avy, ka ho betsaka koa zany no lavo, ka tsy ho tafitsofoka amin'io Kanana ny lanitra io. Dia hoy izy amin'ny andininy fahafito manao hoe dia mametra andro anankiray indray izy, na dia efa toy izany aza, milaza ny amin'ny Davida hoe anio araka ny voalaza teo hoe
anio raha hiain'ny feony ianao aza manamafy ny fonao. Anio raha mihain'ny feony ianao aza manamafy ny fonao. Zao zany ny andro bebahana zao. Ndreo dia rehefa tonga zay fotoana zay hoe hidirana amin'le kananan'ny lanitra, tanana mpanantenain'Andriamanitra ao antsika, le kananan'ny lanitra, le tanàna masina. Ka ndreo dia tsy ho tafiditra eo ianao ka miraparapa eo ianao. Fa anio izy araka ny voalaza teo hoe anio raha hiain'ny feony ianao aza manamafy ny fonao. Aoka zany manino? Aoka zany tsy hanamafy ny fontsika isika ho izy. Dia jereo tsara ihany ilay izy eo amin'ny toko 7 any koa 9 inona zavatra resahany? Toko 7 9 sy ny faraky ambin'ny folo. Eo zany le fampitahana le kanana tetỳ an-tany sy le kananan'ny lanitra io. Dia anjarantsika zany manao safidy. Toko 7 9 ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Dia ahoana izy? Aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny andro fahasosorana, tamin'ny andro fakapanahy tany anefitra, izay nankanirazanareo fanahy ahy tamin'izahay toetra ahy. Ary nahitany asako 7 taona izy. Koa tezitra tamin'izany taranaka izany ka nanao hoe ireo dia maniasia amin'ny fony mandrakariva ka tsy halala ny lalako. Ary araka izany no aninako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy. Satria nahoana? Naniasia mandrakariva izy. Tsy nahalala ny lalako izy. Dia ny anina tamin'izy ireo nanao hoe tamin'ny fahatezerako tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy. Inona fitsarana resan'Andriamanitra io? Le kananan'ny lanitra io. Mbola misy zany fitsaran'Andriamanitra zany ny amin'le kananan'ny lanitra. Io zany le antsoina hoe repos éternel na hoe fitsarana mandrakizay izy omen'Andriamanitra antsika. Zao tsika mbola mitomany tsika, mbola malahelo tsika, mbola hanaovan'ny olona izay zavatra matafitohany tsika, mbola ampijaliana itsika, ampahoriana itsika, hanaovana toetra ratsy isika. Fa rehefa tonga izay fotoana izay hatsaritran'Andriamanitra daholo zany rehetra zany, mitsahatra. Tsisy intsony zany rehetra zany, le fitsarana mandrakizay omen'Andriamanitra anao. Io le tanteraka amin'ny tenin'ny soratra masina any amin'ny Apokalypsy manambara manao hoe ho fafana ny ranomaso rehetra. Fafana, tsisy fitomaniana intsony, tsisy fahafatesana intsony. Ao anatin'ny fitsarana tanteraka zany ianao miaraka amin'Andriamanitra rehefa tonga zany izay fotoana zay. Tonga izay fotoana zay. Anio raha hiain'ny feoko ianao aza manamafy ny fonareo izy. Ho avy Kristy zany ananganao ny olom-bovontsy, ny olom-bofidiny. Ary ireo zay andrain'Andriamanitra ny amin'izany fiavian'ny Kristy zany, dia ireo zay voahisy ny tombo-kase an'Andriamanitra. Zay no mahatonga hoe maninona no atao anatin'ny elanelan'le tombo-kase fahaenina sy ny tombo-kase fahafito nisy zavatra natsofoka, dia le tombo-kase an'Andriamanitra no natsofoka teo. Zany hoe alohan'ny fiavian'ny Kristy zany dia zao hoe tsy maintsy asiana ny tombo-kase an'Andriamanitra koa ny vahoaka an'Andriamanitra. Fa raha tsy misy an'io tombo-kase an'Andriamanitra io zany amin'ny vahoaka an'Andriamanitra dia tsy handrain'ny Kristy ny amin'ny raon'ny lanitra izy. Dia ingeny tonga le fitenenana hoe tonga amin'ny fampakaram-bady ianao, tsy nanana fitafiana ianao, ahoana ianao? Sina ianao, any am-baravarakely ny fitenenana. Ka mba hahafahantsika mitafy an'ilay fitafiana, madio sy voasasa, tsy misy petipetina. Mila voahisy tombo-kase ny vahoaka an'Andriamanitra. Iny ny famantarana zany fa afaka mitsofoka antsika amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Mbola iresaka be tsika mikasika ny tombo-kase an'Andriamanitra io zany. Iresaka be tsika mikasika an'izy io zany. Dia izay zany le voyage hoe le fialan'Andriamanitra tany an-danitra zany, arahan'ny anjely rehetra zany, voyage d'une semaine zany ny alan'ny tany an-danitra, midina etỳ an-tany. Maka ny olom-bofidy dia miverina any an-danitra. Une semaine, 3 jours et demi aller, 3 jours et demi retour zany. Dia miverina indray le resaka hoe 3 andro sy tapany. Miverina indray koa zany hoe resaka fetrandro io zany miverina foana ohatran'le hoe fetrandro iray, fetrandro roa atsasaky ny fetrandro.
na hoe 3 andro 3 alina miverina zany hoe io resaka 3 andro io zany na hoe 3 andro tapana na hoe 3 andro 3 alina misy heviny lehibe zany io amin'ny soratra masina mato miverina foana zany le teny io zany. De raha raisitsika zany le izy hoe raha raisitsika hoe arabaky teny zany tsy hoe raisitsika arabaky teny zany fa amin'ny calcul amin'izao fotoana zao zany zay zany le hoe satria ny ray andro arabaky teny amintsika zany de zao hoe ataon'Andriamanitra hoe herintaona ara-paminaniana zany zay le nyresantsika teo. Raha miresaka nefa tsika hoe atsasakora zany amin'izao ora raisitsika zao zany raha ataontsika hoe amin'izay indray zany le izy hoe atsasakora zany fa raha zay zany ataontsika hoe zay zany le voyagen'i Jesosy de hoe 15 minutes aller 15 minutes retour ange zany ahoana ny vitesin'izany zavatra zany angana ange zany de raha mijery le vitesy teo tsy le hoe 7 andro ny vitesy le fialan'Andriamanitra ny an-danitra midiny aty an-tany angana be nge zany satria raha mijery kely tsika amin'ireo chercheur en astronomie zany ireo zay mpandinika eo amin'ny astronomie zany de rehefa nanao fikarohana zareo de nisy chercheur anankiray nahita planeta izy de ny planeta zay hitany de hoe mamirapiratra be le planeta nefa io planeta io zany tena lavitra io de ny mpandinika ny soratra masina zany mieritreritra hoe tena mety le tanàna volamena zany hitany zany satria zay le tanàna misy an'Andriamanitra tanàna volamena feno vatosoa sy safira ozy izy de hoe mety le tanàn'Andriamanitra izany de satria zay le eo amin'le Jerosalema vaovao zany hoe tanàna volamena ny tanàna masina jeresika kely ange zay fa zay tokoa le izy io Apokalypsy 20:2 ina zavatra tenenina eo kasika le tanàna masina zany miresaka le hoe Jerosalema vaovao zany 2 de hono izy ary nahita fa indro ny tanàna masina de Jerosalema vaovao nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra vohomany tahaka ny ampakarina efa miaingo eona amin'ny vadiny zany hoe miaingo le tanàna amin'le mamirapiratra volamena zany efa miaingo izy eona amin'ny vadiny de jerentsika 9:20 de inona zavatra tenenina eo 9:20 ka hatramin'ny 1:20 9:20 ka hatramin'ny 1:20 de zao ny tenenina ary ny mandany dia vato jaspi ary ny tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra madio ary ny fanondrena amin'ny mandany tanàna dia voaravaka vato soa tamin'ny samy hafa rehetra ny fanondrena voalohany jaspi ny faharoa safira ny fahatelo kalkedona ny fahaefatra emerald ny fahadimy sardonyx ny fahaenina karneola ny fahafito krisolita ny fahavalo berila ary ny fahasivy topaza ny fahafolo krisopraso ny faharaiky ambin'ny folo hiankita ny faharoa ambin'ny folo ametista ary ny vavahady 2 ambin'ny folo de nisy perila 2 ambin'ny folo perila iray amin'ny isam-bavahady ary ny lalambe teo tanàna dia volamena toy ny fitaratra mangano any zany hoe tena tanàna mamirapiratra volamena sy vatosoa de hoe kely sisany andrasany eto de ody izahy Jerosalema vaovao no tanànanay volamena sy vatosoa no hitsainay kely sisany andrasany eto de ody izahy zany zavatra omen'Andriamanitra ny olombo fidina de les chercheurs zany nahitany hoe misy planeta ozy izy de mamirapiratra be ozy izy ny zavatra misy amin'ny planeta io de misy olona mandinika soratra masina milaza manao tena mety le tanàna masin'Andriamanitra ty ozy izy de les chercheurs zany no teny manao hoe raha atao ny calcul ozy izy andehanana amin'io planeta io zany de mila manao voyage miala avy eto tany zany makany amin'le planeta 150 ans année lumière zany no afahanao mandeha ny amin'io planeta 150 ans année lumière nanaovan'i Jesosy azy nefa ino ao anatin'ny 1 semaine zany aller retour amin'ny calculn'ny olombelona de hoe 150 ans année lumière ka tamin'ny 17e siècle de nisy astronome anankiray danois izy io atao hoe Ole Christensen ny anarany zany de izy io zany no navita nanao calculn'zany hoe resaka hoe vitesse de la lumière zany dans le vide izy zany ka nahita nanao fikarohana mikasika hoe ahoana zany vitesse de la lumière zany de
vitesse de la lumière dans le vide zany no calculena nataony zany. Ka zany vitesse de la lumière zany dans le vide zany, mijery zany tsika le araka le tenen'le astronome teo anankiray teo zany nanao hoe 150 ans année-lumière no mandehanany amin'le planeta avy eto tany zany makany amin'le planeta mamirapiratra io. Le Ole Christensen nefa rehefa nanao fikarohana nahita an'izany vitesse de la lumière dans le vide zany de zao hoe ny mètre par seconde zany de zao hoe 299 792 458 mètres par seconde zany ny vitesse zany hoe de la lumière dans le vide izany. Zay zany le vitesse ny le lumière dans le vide par mètre par seconde 299 792 458 mètres par seconde. De raha avadika kilomètre par seconde zany zay de 299 792 kilomètres par seconde zany zay. 299 792 kilomètres par seconde. Zay zany ny vitesse de la lumière zany dans le vide. Eny zany ange zany, ianao manao 100 km/h zany. Fantatrao hoe efa tena mba mandeha any za zany. 299 792 km par seconde. Misy ny atao hoe vitesse du son koa le resaka vitesse du son, tsy haiko hoe firy le vitesse du son, tsy haiko le resaka le migré no mandeha izy. Efa tonga amin'io izy tena reny fusée reny tsy haiko nandeha tsy haiko 25 000 km par seconde angamba ny vitan'ireny na tsy fantatra. Ty nefa ny zavatra teneny le vitesse de la lumière zany 299 792 km/h. Eny zany ange zany. Rehefa atao nefa zay calcul zay zany mba nataony zareo hoe mba andehanana amin'le planeta de ahoana ny fomba andehanany any 150 ans année-lumière zany. Zay zany ianao vao tonga azy any amin'le tanàna masina zany raha hoe io zany le tanàna masina. Karaha calculenao zany hatramy manomboka hatrany amin'ny génération ny Adama zany ny firazanana. Ataontsika hoe mandrapatonga amin'izao andro misy atsika zao, na i Adama aza zany mbola tsy tonga any hatramin'izao zany. Na i Adama raha mbola tsy tonga zany raha mandeha amin'izay vitesse zay ny akarana eny an-danitra. Mbola tsy tonga zany na i Adama raha hatramin'izao. Fa zany fahendren'olombelona zany fa tsy fahendren'Andriamanitra zany. Fa fahendren'Andriamanitra dia zao nangina tokony ho atsasakora ny tany an-danitra. Ao anatin'ny herinandro izy midina. Naka ny olom-boafidy dia niverina niakatra tany an-danitra. Ao anatin'izay fotsiny. Misy ara le amin'izao fotoan'izao zareo le mandefa manao recherche any amin'ny planeta Mars zany. Ny NASA zany sy ny eo ihany koa moa le zareo européen zany manao am'le Ariane zany. Manao recherche any hoe ahoana hijerena amin'ny planeta azo ipetrahana, mijery rano, inona misy ao dia mba mety misy zavatra hoe azo ipetrahana zany le toerana, misy vy zany, hoe misy fiainana ao amin'le tany. Fa tsy haiko nandefa machine zareo, nandefa robot iny, tsy haiko nalefany zareo tany amin'le planeta Mars zany. Planeta Mars fotsiny, nefa zany planeta Mars zany izany hoe akaikitsika zany le planeta Mars raha zay no azo ijerena anazy. Fa tsy haiko nandritra ny 2 ans angamba ny voyagen'le zavatra le robot nalefany zareo tany zany. Manana autonomia, anao recherche atao amin'le planeta. 2 ans angamba le izy raha tsy diso vao tonga tany le robot. Zany fahendren'ny zanak'olombelona zany. Dia ahoana ny an'Andriamanitra? Ao anatin'ny atsasakora. Zany fahendren'Andriamanitra zany. Zay fotsiny voazin'i Jesosy miaraka rahan'ny anjely rehetra zany nanao aller retour teo zany. Ka zay moa zany mikasika an'iny zavatra iny zany, fa zao zany izy hoe raha mijery zany sika le tantaran'ny zanak'olombelona zany dia zao hoe inona ny zavatra mamarana n'le tantara amin'ny tany zany dia hoe fahanginana atsasakora ny tany an-danitra. Fahanginana atsasakora. Zay zany no amaran'Andriamanitra ny tantaran'ny tany, satria
ny fiangonana farany no miandry le fiavian'i Kristy. Dia zay no namarana ny tomboka sy efafito hoe novahana ny tomboka sy efafito nangina ho tsokony ny sasakory ny tany an-danitra. Dia tadidio tsara fa rehefa namorona ny lanitra sy ny tany koa Andriamanitra dia inona ny zavatra nisy teto tany? Fahanginana ny nisy teto tany. Inona ny zavatra io jerena eo amin'ny Genesis toko voalohany dia inona ny zavatra resahana io Genesis toko voalohany. Inona ny zavatra nisy teto ambonin'ity tany ity? Inona ny zavatra nisy teto? Dia ahoana izy eo amin'ilay andininy voalohany sy ny faharoa. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary azy na ny tambony lalina ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambony rano. Ahoana izy? Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, tsisy ninona zany, foana, zany hoe fahanginana, ny aizy na ny tambony lalina ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambony rano. Tsisy ninona zany teto amin'ity tany, fahanginana zany. Rehefa namorona ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia fahanginana. Dia miverina indray zany tsika eto fahanginana. Satria inona ny zavatra mitranga? Efa niresantsika teto izy io. Izay fakan'Andriamanitra ny vahoakany izay, dia inona koa ny zavatra? Misy koa ao miverina indray amin'ilay resaka hoe création zany na famoronana ihany koa. Arahan'ilay famoronana koa zany ilay zavatra izay. Satria manao ahoana? Mozy Andriamanitra manambara manao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Efa lasa ny zavatra vaovao, ny zavatra taloha indro tonga vaovao ankehitriny. Ho avy koa zany izay zavatra izay. Namorona ny tany sy ny lanitra Andriamanitra foana. Eto koa ny zavatra misy dia izao fahanginana sasakora ny tany an-danitra. Ary tadidio fa rehefa maka ny olom-boafidy Andriamanitra mbola ho hitantsika amin'ny fampianarana aoriana ao izay. Dia nanao ahoana? Nangina koa ny teto tany, tsisy olona intsony teto tany, fahanginana tanteraka. Mbola ho hitantsika eo izay zavatra izay, fahanginana, tsisy ninona intsony. Fa mbola ny tantara dia mbola mitoy mbola hiresaka tsika hoe inona koa izay fahanginana anankiray izay, inona ny anton'izay, mbola hijeran'izay koa zany tsika mikasika ny zavatra izay. Fa hitantsika zany ilay afatra tao amin'ilay hoe tomboka sy efafito, hoe inona zany ny hevitry ilay afatra. Hoe novahana ny tomboka sy efafito, nangina ho tokony sasakora ny tany an-danitra. Dia mikasika zany hoe ilay fiavian'Andriamanitra zany. Izay zany ny anton'ilay hoe famana ny tomboka sy efafito sy ilay fahanginana sasakora. Ilay fiavian'Andriamanitra niala tany an-danitra, ilay fampahatokiana ataon'Andriamanitra ny amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao ihany koa, izay ho ataonao antsika zanak'olombelona zany, ary ny famaranana ihany koa zany an'izao tantaran'ny tany fantatsika zao zany. Famaranana an'izao tantaran'ny tany fantatsika zao zany. Zay zany ilay zavatra, zay zany ny ambaran'io le famana ny tomboka sy efafito. Zay zany ny ambaran'le famana ny tomboka sy efafito, mikasika ilay hoe fahanginana sasakora, mikasika ny fiavian'Andriamanitra, mikasika ny fampatokinan'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay ho ataon'Andriamanitra amintsika, ary ny famaranana izao zavatra ary rehetra zao hitantsika zao zany, tsy zao intsony zavatra ho hitantsika zany aorianan'izay zavatra zay zany. Zay zany ny mikasika n'iny zavatra iny. Sorantsika ny tompo lehibe zany tapotra ny fotoanantsika zany tamin'ny teny ity indray. Tapotra ihany koa mikasika n'iny tomboka sy efafito iny zany. Amin'ny heriny zany tsika dia zao hiditra indray zany tsika amin'inona? Hiditra zany tsika amin'ilay toko fahefatra zany. Inona ny zavatra resahany amin'ny Apokalypsy toko fahefatra? Miresaka zany le seza fiandrianan'Andriamanitra hoe nisokatra ny varavarana dia naseho ny jaunina ny tany an-danitra. Ny entina tany an-danitra indray zany jaunina. Dia naseho anazy ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Naseho anazy zany. Zay zany ny zavatra ho hitantsika eto indray amin'ny heriny. Resaka ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Alohan'izay nefa dia zao mamitina kely vetivety fotsiny tsika ny amin'ny zavatra izay hitantsika tao anatin'izay tantaran'ny fiangonana zay zany. Dia miditra amin'izay seza fiandrianan'Andriamanitra zay tsika. Sorantsika naharitra ny fampianarana tamin'ny teny ity, hiaraka hivavaka isika izany. Tomporay masino, mankalaza anao zahay, mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra fa mbola afaka indray zahay niara-nianatra ny teninao sy nandinika izany tamin'ny teny ity, tsy tamin'ny hery raha io na tamin'ny tanjaka fa tamin'ny fanahinao rery ihany. Ka dia mideranao zay raha io, mankalaza anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao zay raha hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dia manamasina anay ireny amin'ny teninao ny fahamarinana.
Mianaran'i Jesosy nanratany izao vavaka izao ilay taonatrehanao. Alleloia. Amen. Dia manao fampitaona amintsika indray amin'ny manaraka indray ary veloma daholo.